Fiadanane manona amin'ny fiadanan'i Jesosy Tompo amintsika tsirairay avy indray amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Tonga indray zao ny krismasy na ny Noely fotoana hanandratantsika n'ilay Andriamantsika, ilay Jesosy Kristy, ilay tonga nofo nona tetỳ ambony tany mba hahafahan'ny olombelona rehetra hanana famonjena. Anisan'ny zavatra tena ompon'i Jesosy ny hananan'ny olona fiadanam-po, hananan'ny olona fiadanana. Andaotsika hihira sy hianatra n'ity hira ity ary hira vaovao indray manambara mahakasika an'izany fiadanana izany, ary hira ihany koa manome voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ary fiadanana ho an'ny olona ety ambony tany rehetra. Mahakasika an'izany le hira andao ianarana afaka ampiasaintsika ity hira ity anaovantsika ny fetin'ny Noely, ny krismasy ampiasaintsika rehetra. Andao ianarana avy hatrany fa fohy ny tononkira dia efa misoratra eo ihany koa ny tononkira dia efa manaraka fotsiny tsika dia tsotra kely ny anarana an'izany hira izany. Andao ary ianarantsika avy hatrany hira. Eny ary zay ny hira ny anarantsika androany amin'ny manaraka indray misy zava-baovao hoentina amintsika indray eto fa dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra ho feno fiadanan'Andriamanitra ny fiainanao, ny tokantranonao, feno fiadanana ianao naiza misy anao na ny ankizy na ny olon-dehibe handray an'izany fiadanana izany daholo. Tahiny Jesosy daholo.